Lalandrany Madagascar, voan'ny AVC ho ny député Rastany. PDS Antananarivo teo aloha hafahafa ny filazana ny fametra-pialany hoy ny RMDM. Olona trisomika mila fanampiny ary mendrika hitolorana fitiavana. Arrivani alakamisy fahasivy amby roapolo ny volana aogositra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo klasy sy tompo vavy mankasitrakanao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao asainy ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejiny politika no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao miteraka resabe ho an'ireo mpanao politika hatramin'izao ny fitakina ny taratasy ketra makasika izay takin'ny fanjakana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao. Misy lalàna mamaritra izany na ho an'ny mpiasam-panjakana na ho an'ireo atantsa izay terotsaka ho candidat ben'ny tanàna hoy ny sekretera général ny antoko HVM. Misy ihany koa ny lalàna tokony amboarina amin'ny famoahana ny voka-pifidianana raha ny anambarany atranty. Fanadiadiana eo amin'ny sary sindatsariny Andry Rakotomalaly. Mahagaga ny noty navoaka ny tale général momba ny etra manoloana ny fifidianana ho ben'ny tanàna hoy ny sekretera général ny antoko HVM. Misy lalàna mazava mamaritra ny mpiasam-panjakana momba io fa ny avis de crédit dia afaka mahasolo izany saingy mbola mahagaga ny fisisiany eny anivon'ny district amin'ny resaka certificat fiscal hoy hatrany ny fanazavany. Tsy ny mpiasam-panjakana irery ihany no voakasika izany fa hatramin'ireo tantsaha hoy Alaire Sambany. Ny fonctionnaire tokony mazava ny lalàna fa ny avis de crédit no lehinany. Miexista foana ny sedy tamin'ny élection législative innovaiko hoe aiza l'attestation fiscale. Ny tantsaha ohatr'izay koa mazava ny lalàna hoe na ny hejatrano mbola efa efa mety mbola takiny na tramanakaseny foana hoe aiza l'attestation fiscale. Nisy naoty navoaka ny budget impôt moa farany to zay tsy ahazahoana hoe fanampahazavana mazava hoe ino marina tena tiana atongavana amin'ilay naoty satria mety mifanipaka amin'ny lalàna le izy amina resaka fahazahoana ny besoin spécifique. Ankoatr'izay dia no mafisiny fa zavatra efa nitrangana andritra iny fifidianana farany teo iny fa saika ireo solombavam-bahoaka no manendry ireo bureau électoral. Tsy nahitana teny anefa ny teo anivon'ny génie manoloana ireny tranga ireny ka tokony avoaka ny mangarahara mba tsy siny olana toy izany intsony amin'ity fifidianana ho ben'ny tanàna ity. Mahakasika ny fanindrina ny bureau électoral mba jerevonareo ny mangarahara satria confieny ovaiki na sede sady amina député ny fanindrena ny bureau électoral zay mifanipaka amin'ny lalàna izany. Ny fanipapeny farany famoahana ny voka-pifidianana. Misy lalàna mila arenitsika ao missioni zay tokony proposienareo any ministère ny atana satria tsy mazava tsara compétence ny tribunal administratif sy ny conseil d'état ny aitsika tamin'ny fifidianana farany zany. Tsara ny mampatsiahy fa nisy ny fanakalozana sy fizaram-baovao ho an'ireo mpisehatra ara-pifidianana omaly. Isan'ny voaresaka taona indritra izany ireo fanontaniana ireo ko andrasany maro indrindra fa ny mpisehatra politika ny fandraisana andraikitra ataon'ny génie manoloana ireo tsy fahatomombanana maro lafy. Fa makasika kosa ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dia mampametra-panontaniana sy hafahafa ny filazana makasika ny fametra-pialany ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo teo aloha hoy ny avy eo anivon'ny RMDM androany. Tsy azo heverina ary sarotra ny inona ny filazana fa noho ny antony ara-pahasalamana no antony izany kanefa mialohan'io datio dia voalaza fa namety ahiraka tany ivelany tenany hoy hatrany fanazavana. Fanadiadiana eo amin'ny sary sindatsariny Andry Rakotomalaly. Pejiny gazety sy hainao manjery roa samihafa nivoaka ny 420 ny volana jolay lasa teo ireto. Samy milaza sy mampafantatra avokoa araka ny fampitam-baovao nataon'ny sekretera général ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy nametra-pialana ary salama tsara ny PDS ary Sara Ramanambitana ary namitahiraka any ivelany araka ny voalaza. Iray volana taorian'io vaovao miparitaka io anefa dia voalaza indray fa nametra-pialana noho ny tsy fahasalamana ny PDS teo aloha. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao no izany ny hoe taoriny fivoahana tany ivelany ve no nahatonga ilay tsy fahasalamana satria raha ny loharanom-baovao hafa dia efa nisy ny fanerena ny PDS teo aloha ametra-pialana nataony ekipa akaiky ny filoham-pirenena saingy tsy nety tamin'ny ora farany ny PDS Ramanambitana. Izao zava-misy izao no atao hoe fitantanana TGV hoy ny fanehoan-kevitra. Kilalao-njaza no amaritana ny fitantanana
ka tsy malala afa-tsinaona sy mitady mofo lava ny mpitantana. nanana olana ny tanàn'Antananarivo satria nisy trosany knapsy vola a milliard notrosain'le maire ny Antananarivo tamin'izany fotoana zany. Tao anatin'ny enimpolo taona aloha mbola tsy nandreo indray mandeha hoe commune Antananarivo nitrosa vola tamin'ny knapsy, ary tsy mbola nandre koa tamin'ny fitantanana hatramin'izay fa knapsa mpampindram-bola tsy mbola nahafantatra ary tsy rôliny knapsa mihitsy amaha-knapsa azy ny manao fampindramam-bola. Misy banque BDB eto azony commune indramana vola fa maninona no tao amin'ny knapsa no nakanany vola. Samy ara mahitatsika fitantanana no resako eto a PDS nampidirina teo nomena ny fitaovana rehetra le PDS teo aloha manambitana izy koa efa manambitana raha teo mena azy daholo zavatra rehetrarehetra dia nandraofana ny fako teto Antananarivo. Gaga isika fa tsy hita le PDS, tsisy vaovao momba le PDS fa solola fotsiny izy. Za mba miangava amin'ny fitantanana mba ataovy mangarahara re mba tsy handoto sain'olona amin'ny fitantanana n'le firenena. Efa bolana melohan'ny fifidianana ny fanapahan-kevitra sy fanoloana ny PDS isan'ny commune manahirana ny fanjakana Antananarivo renivohitra. Sarotra ny mahita sy mametraka olona ho kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra manoloana ny fahatsahara toeran'ny filoha Ravalomanana amin'io fifidianana io. Efa kandida ben'ny tanàna rahateo ny PDS voatendry saingy tsy lany ka mety ho tafiditra ao anatin'ny tsapatsapa izao zava-misy izao ho iatrany ny fanazavana. Fa zahay gaga hoe so de ino ho manana ho kandida mpanjakana satria efa nilatsaka miara ihany io teo aloha ka so de hoe tsy mahita olona zany ny fitondram-panjakana atao kandida de ampidirina eo izy de miomana amin'izay fa zahay ndray de miteny hoe na iza kandidanareo zahay laka efa voniny zay koa fa pare ny amin'izany fa tsy midikodina ty midikodina ry faro ataovy tsara tatana ny firenena. Bonne gouvernance ny fiteninareo e aiza le bonne gouvernance raha izao zava-misy zao aiza raha tsy aivina dia namoaka ny vola miditra sy mivoaka teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny PDS teo aloha manoloana ny fitakina karama nataon'ireo mpiasan'ny commune Antananarivo ireny. Isan'ny voaresaka manokana ny SMGD sy ny SMA izay voalaza fa misy fifandraisany amin'ny mpitantana ny commune teo aloha izay nilotsaka ho ben'ny tanàna kanefa tsy nahatra tamin'ny fitantanana ity commune ity fa niazakazaka ny azo ministera. Mbola ho zava-doza aloha izao no hisy eto raha mbola ireo no mbola hitantana an'Antananarivo ho iatrany ny faneho-kevitra. Fa tsy faiza mitantana sy tsy fahafantarana ny lahara-pahamehana no isan'ny mapotika ny firenentsika. Ankoatra ny fampianarana sy ny famokarana dia isan'ny fototra ho an'ny firenena, ho an'ny famparitrana firenena ny lalana saingy iarahan-rehetra mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Voan'ny AVC ny lalandran'ny Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarso fanadihadiana. Tsy lalana aiza akory ity fa lalana ety Ambatoroka boriboritany faharoa. Misy loharano tsiritra mandrakotra ilay arabe. Tahaka izao ny fampotehany lalana. Raha ny vaovao azo dia vao eritaona lasa izay no namboarina ity ampahan-dalana ity ary vola amina miliara no lany tamin'izany. Saingy ankehitriny dia izao sady ny fahampotehana. Raha ny fanazavana atrany dia tonga dia norarana tara fotsiny izy ity fa tsy nasiana lakan-drano manariny rano miala ny arabe ka mahatonga izao fahavoazana izao. Tena fady amin'ny lalana dia rano hitantsika rehetrarehetra ohatra ty Ambatoroka ty zao a nandanina vola voaheritaona io nandanina amina miliara dia io potika tena tsisy ilana azy atao capital avy eto dia mbo mandresy ireo ministra ireo sy ny tany folo mijery amin'ny filoham-pirenena eto Afrika fotsiny ary mba jereo ve mbo misy atao tany capital le rano manimba azy io zao dia mandava taona fa roa taona telo taona io
dia tia mbola namboariny raha amboatra lalana ianao a ny assainissement lalana noho ny évacuation hatreny ambony ery tonga ery zay no namboarina voalohany fa maninona lahy mandavataona dia tsy amboarina fa tonga dia safozana goudron sy ny tany tsy fahajaniny iny hita hoe tena ambany itsika na amin'ny teknôlôjia tsy nda mbola ela tsika voatafita raha zao fomba fisainana zao fa tsy neto andrenivohitra ihany no ahitana fahapotehan'ny lalana fa hatramin'ireo lalam-pirenena sy ny lalana regionaly ny lalam-pirenena voalohany ihany sisa no mbola tsy nahinona fitarainana atreto voan'ny AVC lalan-drany Madagasikara amin'izao ho ihany ny député Rastany raha makany Atsirabe zao mba fandehako satria tany naterahana taloha tany raha lalana tokony atao adiny roa angaty zao fa lalana adiny enina adiny fito no fampitehan'ny lalana raha mba te hanao vakansy amin'ny Mazanga tena fa lasa tena adiny tena hoe adiny 7 fanaovana azy adiny 8 zao fa tena foadeo anjao fa adiny 9 era Madagasikara makany deko tsy tenena makany couleur tsy tenena tsisy ezaka mihitsiny fanamboarana ny lalana za zao raha takanahako maha-technicien anahako fa tsy mampanao politika anahy tena mpandefery kely olo le lalana am'godany ery fa volana fa nisy ngamba fa nisy tena dekesena fo 80 millions d'euros raha izy zao nampamboarana lalana eto Madagasikara efa hitany dia raha za koa zao raha fomba fajery zao téléphérique io atao iny nandahoana na noerantsika vola 150 millions d'euros dia io izy nefa tena mipetraka sa tsy vita ny lalana i tsy vita tsy nretraretra ola téléphérique alazany io jerena ny terrain manara-penitra Mamasina alefa ny carnet dododosina tena tsy akoatra tsy tena nretraretra colizia fa dia tena ariary be ka ile izy prokaty vo tonga ny rano dia feno vo tonga tena tsy manaraka ny noro mahaiza dia tsy tena olona mbo manana izeno manana teknisana manana ny any ivelany dia za mivena anaovana amin'ny firenetsika fito amin'ny fitopolo tapitrisa dolara na 5.7 miliara ariary no nolan'iny tamin'ny fanamboarana ny kianjany Barea izay tsy manara-penitra araka ny filazana akory raika amin'ny 10 tapitrisa euro na 8.7 miliara ariary no nolan'iny tamin'ny teleférika izay mikatso tanteraka amin'izao raha tambatra ireo 8.7 miliara ariary izay mahavita lalana 8.7 kilometatra amin'ny kalitao tena tsara raha ny fanazavana atrandy ary ny tena raharaha dia atrosa-babeny malagasy tsirairay ireo kanefa tsisy trahany akory mbola manodidina izay indrindra dia tsikatra ny fahapotehan'ireo lalana rehetra eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao isan'ny miteraka fanelingelenana ho an'ny mpampiasan'ny lalana amin'ny fiainana andavanandro izany raha tsy resaka fotsiny ireo fiara fitateram-bahoaka ao ny fahaverizam-potoana noho ny fitohanana maro lafy fa eo ihany koa ny fahapotehan'ireo fiara izay mivezivezy sy manao ny asa andavanandro ndorantsika ny fanadiadiana izay nataon'ny Liva Vonjiniaina sy ny Tanjona ity Anton'ireo mampijaly mpitondra fiara fitateram-bahoaka eto andrenivohitra ny fahasimbany lalana ary miteraka fitohanana lavareny izany etsy andany ny fahasimbany fiara ka mampitotongana amin'ny fitadiavam-bola oraroaka hatramin'ny adiny 3 eo ny faharetan'ny torina taxi be iray ka mampikaikaika ireo mpamily izany ny tompon'ny fiara koa etsy ankilany tsy manaiky fa tsy maintsy fenona ny volana ka ireo mpamily no voatery mameny izany indrindra ny fampiakarana ny versement noho ny fahasimbanyireo fitaovana ka tsy maintsy manolo izany Miasa aloha zao tena enjana be mihitsy ny lalana aloha tena ratsy mihitsy ny moa zao ny resô zao tapaka foana raha hoanina amin'le lalan-dratsy foana zao amin'ny lalana ratsy tsy mba misy fanakolokolona mihitsy ny lalantsika eto Madagasikara nefa tsy refy ty lalana versement moa vao may moa amin'izao mampakarin'ny patron foana amin'le lalana ratsy satria amin'le piesy lafo be amin'izao simba ny fitadiavana hoy ny mpamily fiarakaretsaka iray satria aleon'ny olona mandeha fitaterana hafa izay aingana kokoa toy izay andeha fiarakaretsaka noho ny fitohanana faratsin-dalana aloha zany dia ny voalohany indrindra embouteillage tsisy farany dia ny fahapotehan'ny piesina madinidinika rehetrarehetra nefa ny fahalafosany ny amin'ny karana sy ny anina efa mahatsiravina ny vidina tsisy fitsonjovana momba amin'ny vahoaka mihitsy ny zavatra mitranga rehetrarehetra foatran'izay tiany zareo atao foana ny atao ny olona zany lasa raha hiakatra ao anatin'ny taxi zany ny olona dia lasa mahalaina zany izy andeha taxi satria taxi moto no andehanany
fa le lalana ratsy de aleona zay mahavita azy am'le mamaikamaika anazy ihany no ataony. Manamafy ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ny faratsiany lalana. Lany orarora kely ny olona iray vokatry ny fitohanana izay. Raha ny fanadiadina nataon'ny banky iraisam-pirenena dia $1,000 isan-taona no fatiantoka teraka ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Fa tsy hitazam-potsiny fa andray andraikitra manoloana ny fahapotehan'ny firenena izao ny avy eo anivony antokotiko Madagasikara. Io no votoa-kevitra nivoaka nandritra ny fanatanterahana ny fankalazana ny 15 taona ny antokotiko Madagasikara tao Tomasina izay notanterahina tao Magro Tanambao 15 izany. Niatrika ity fotoana ity moa ny politika ny antokotiko Madagasikara sy ny mpandrindra nasionaly tany antoerana. Fotoana nahafana ihany koa nanao nijeritodika ny zavabita ny antoko. Doratsika ny fanadiadina. Ary zay dia mahita tokoa araka ny resahana teo fa miamikorosofahana ny firenena ka tsy afaka hitazam-potsiny an'izany fikorosoan'ny fahanany firenena zany zay fa tsy maintsy hijoro hanavitra n'ity firenena ity amin'ny alalana fandraisana andraikitra amin'ny alalan'izay lazaina teo hoe fakana fahefana ara-demokratika izay. Ny voalohany indrindra aloha zany dia tsy maintsy fijoroana amin'ny fahavononana hoe vonona hiatrika ny fifidianana dia hiezaka izay ametraka kandida amin'izay commune rehetrarehetra azahoana mametraka an'izany kandida zany mba hananana ny maro anisa ihany koa na amin'ny alalan'ny be ny tanàna na amin'ny alalan'ireo mpanolotsaina satria arantsika malala fa orinan'izao rehetrarehetra zao dia mbola misy ihany koa ny fifidianana ametrahana an'ireo andraikitra maro samihafa ilana an'izany antsoina hoe mpifidy vaventy zany. Izay ny anisan'ny tanjona petrakay mba hanatratrarana ny tanjona mba azahoana fahefana hitantanana ity firenena ity. Malona indrindra izay fanapahan-kevitra noraisy ny antokotiko Madagasikara izay dia naneo ny afaliny manoloana ny filatsahako fidiny filoha Marc Ravalomanana oben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny Madagasikara ny komity mpanoana any Marc Ravalomanana ao Eropa raha ny taratasy misokatra natefa amin'ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara ity. Mitondra fanantenana lehibe ho an'ny vahoaka malagasy izany satria efa voapirofo tamin'ny ezaka sy ny asa vita mitondra fahaiza-mitantana nandritra ny fitantana ny filoha Ravalomanana ny renivohitra Madagasikara sy Madagasikara izany. Notsopian'izy ireo tao anatin'ity taratasy ity fa tsy mora ny miatrika ireo antsunjay sy ny velam-pandrika sy ireo karazana fanatsakasakana samihafa indrindra fa ny fomba ratsy fanaon'ny mpangalabato mandritra ny fifidianana izay tsy maintsy jerena fomba amin'izao fotoana izao. Miantso ny filoha Ravalomanana izy ireo tsy emotra manoloana ireo rehetra ireo satria any amin'ny fanantenana sy ny fanovana sy ny fahombiazana. Nanamafy ny fahavononany anoana azy ny KMMR ao Eropa raha ny fanamafisany fa tonga niaraka no fanombohana ny miasa miaraka no fahombiazana raha ny fanamby izay efa napetraka raha teo. Fa mateti-piranga ny fanolanana arakasa eto Madagasikara saika ho isan'andro no ahitana sy andrenesana ny ady ifandroritana ho an'ny mpiasa sy ny mpampiasa izay vokatry ny tsy fanaralalana momba ny asany akamarony. Ho an'ity tranga iray ity teny amin'ny orinasa iray teny Mahibibo Ivato ity dia alefa chômage teknika no ny antony tsy mazava ireo mpiasa ary efa matetika izany raha ny fanazavana ambonin'izay tsy misitraka ny zony feno amin'ny fisitrahana ny karama ara-dalàna izy ireo. Ndao ratsika ny fanadiadina. Aterina man'ireo mpiasa eto amin'ny orinasa iray tsy Mahibaoka Ivato ity fa nalefa chômage teknika enim-bolana indray ny mpiasa. Tranga izay efa fanao ny orinasa tao anaty ny taona vitsivitsy izao. Nanginana nanaraka ny zava-nisy ny mpiasa hatramin'izay feno kapoaka ankehitriny tsy afaka ny anaiky izany intsony ho ny mpiasa manoloana ny fahasahiranana na ny karamaza ihany koa ho ny fanamafisana tsy araka ny tokony ho izy. Tamin'izay moa zany ohatran'ny mbola tsy haiko mbola nandefitra foana le mpiasa dia niteny izy hoe mivoaka chômage nareo 6 mois dia nanaiky le mpiasa fa mivoaka chômage niditra zay 6 zay niditra jusqu'à farany volana karama 5 jours nomeny anay 5 jours nefa nizay ny asa 6 jusqu'à farany volana teneninay izy tamin'izay lazainy fa hoe miovy eny tena noho ny tsy haiko contrat angampo zany satria izy ny teny 15 zay indray ny teneniny anay tonga farany volana ambony verina miloniny indray le izy farany volana première jusqu'à farany volana zany hoe karamanay zany lera ny tany fotsiny tsisy ninina teneniny anay fa dia zay fotsiny nananao réclame maro zay tsisy ninina valy le olona mpiara-miasa taminay mba niaty tamin'izany dia efa ndroasiny mihitsy satria tsy ilainy fa manelingelona ny toeram-piasana hono.
lasa fomba fanao ny mpampiasa ny mandefa piasa tahaka izao izay sokajina ho famotenany maolona mihitsy hoy ny piasa zay zao mbola tsy amperitaona akory mivoaka somazy a dia zao dia efa somazy enim-bolana indray ono dia nefany a zahay a enim-bolana somazy zahay efa nahazoazo taona eo amin'ny efatra amby 10 taona zao dia tsy mahita asa intsony a raha hitady asa tsisy société ampiditrana asa intsony maromaro vitsivitsy zay a ny olona efa mba nahazoazo taona dia zay zany nangatahanay a ny hoe rehefa ataony somazy zay tsy anaiky intsony a fa ny zoanay feno no angatahanay piasa efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny mpampiasa saingy tsy nahitam-boka andrany fanazavana nanapa-kevitra ny nanapaka ny fifanarana araka azy ireo piasa ka mangataka ny anifanany izon'ny rehetra fa nisy mifampiresahana zany a tamin'ny tokony orinasa fa milavy ny avokoa daholo izy ireo dia nenay moa mifangatanay zany a dia tsy misy fangatana koatran'le hoe payena nizoanay a mba hiatrehanay any fiainanay satria misy manambady misy tsy manambady ny piasa mamelon-janaka manofa trano a nefa somazy dia aiza zany ny tsisy tokotany ny fiainan'le piasa tsy miatraraka ny tokony ho isy fa vomaika aza nanasaro zavatra ilay fehizan-dalàna vaovao ny syndicat izay mijoro miaraka amin'ireo piasa voaka ty fehizan-dalàna vaovao a tohatra ny tsy mbola mamazy ihany fa vomay loza ara satria raha io kody vaovao io jerentsika mbola asa ataony manitatra an'izay somazy zay ho ray taona ty resaka somazy ty ekena fa voalazan-dalàna izy io azo atao dia raha ity kody vaovao ty zany dia hoe anovana fampandrina zany hoe informena ihany koa zany ny eny amin'ny knapsa rehefa andefa somazy teknika ny orinasa anankiray iny moa zany tsy fantatra mazava satria mety hoe miandry décret d'application hoe mety hisy ve ny indemnité de chômage satria ny chômage eto amintsika tohatrany tsisy fototra tena hoe mahatonga zay chômage zay fa midéclaré fotsiny ny mpampiasa hoe chômage tsika rehefa te hanova zavatra raha izy na te handroaka piasa maromaro izy dia chômage fotsy déclaré-ny dia tapitra ny 6 mois dia miroso amin'ny rupture matetim-pitranga ny fifanolalana arakasy eto Madagasikara saika ho isan'andro no ahitana sy andrenesana ady ifandroritany piasa sy ny mpampiasa izay vokatry ny tsy fanarahana lalàna momba ny asany ankamarony tranga izay mila fijerena sy fanasana ndraikitra manokany tsy tara ny fahavoazana izay ny zava-mitranga amin'ny resaka tontolon'ny asa eto Madagasikara fa tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy voajery araka ny tokony izy ny sehatry ny fampianarana eto amintsika raha tsy resaka afa-tsy ny eny amin'ny anjery manontolo fotsiny ankoatra ny fijaliana amin'ny fiainana andavanandron'ireo mpianatra dia eo ihany koa ny lafi ny fotodrafitrasa izay tsy zarizary ka lasa miteraka olana ho an'ny fanatanterana ny fianaran'izy ireo manoloana izany rehetra izany nefa dia tsy misy ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny fanjakana raha ny fanazavana nataon'izy ireo atrandry fanadiadiana eo amin'ny sarytsy ndratsariny Andry Rakotomalala fanendahana fanolanana jiro sorany tapaka fotodrafitrasa tsy zarizary vatsim-pianarana tsy azo santionany amin'ireo olana atrehan'ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo isan'izany eto amin'ny cité Ankatso voalohany fijaliana no iainana hoy ireo mpianatra satria tsy misy ny jiro tsy antrano tsy antokotany fa maizikitroka avokoa noho ny tsy fisina jiro manazava na ao anatin'ny cité izany na ny arabe miazo ny cité any ka mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana tsy afaka miaina araka ny tokony izy izahay vokatry ireo rehetra ireo hoy ny foloan'ny mpianatra ety anivo ny cité Ankatso voalohany ny fijaliana iainana ity moa fa iarahantsika malaly voalohany molo izy fa hitantsika eto resaka éclairage public dia manarakaraka zay koa maharaka le firesantsika io moa matetika mampigrevy any etaty zany resaka rano dia zay sy rehetrarehetra zay no dia insécurité moa efa tsy tenenina intsony resaka infrastructure ity moa fa efa simba dia efa tsy dia miegny araka ny tokony izy ny mpianatra ty amin'ny anjery manontolo amin'ny cité amin'izao fotoana zao manoloana izany ho famahana amin'ny ampahan'ny olan'ireo mpianatra ireo dia nanolotra jiro sy ireo fitaovana mifandraika amin'izany ho an'ity cité ity ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa no mafisiny fa tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka izao saingy tsy azo jerepotsiny ny olana mahazo ireto mpianatra ireto izay miteraka olana ho an'ny fanatanterahany ny fianarany fianaranareo ataovy tsara député mbo manao zay anjara tandrivony na tsy anjaranao ara mbo mizaka hanao zay tsara atao satria io zao misy ampola nangatana zay nangatanareo ny tanterahana ampola be da be mahasahana zay ampola fahazavany eto Ankatso ireo ny ireo ny fil dia mba ataovy zay mampetaliza dia tena mahafitrasa matsara ny fianarana atao satria aiza moa tsy angoraka ny tena satria
le anana ny borisanareo raha nke tsy afaka vidiananareo tsiny raha jerena ny borisanareo ty zava-dehibe sizy reo na sainga reo ny vola vahiny raha atao farany zay mampalemy nefa tena amin'olona olona grevy tena alavina tondrana force sy ny rehetrarehetra tsy tanteraka amin'io zay de tsy voaloha nefa raha ambarako anareo any tamin'ny mandroso entre 7 à 10 euros par heure karaha mampalasa to mpalasa lamba farany ambany any ivelany par heure de raha jereko zany tsy apahafiny karaha mamborsy anareo zany ataoko hoe adiny ray any ivelany fotsiny de efa vita nefa zay de tsy vitaneta amitsika mahereza tongava saina ambary zay tena za tsy manao ny zavatra tsy fanao fa tonge ohatra ny zaza mitomany no rehefa tsy mihina nono anjaranareo mitomany mpianatra manodidina ny efajato no mipetraka ety amin'ny cité ity raha ny fanazavana atrany tsapa ho izy ireo fa zary ankilabao ny sehatra ny fampianarana eto amintsika raha ny fijaliana iainana amin'ny cité tahaka itony kanefa lazaina fanotanora to azy ireo no ho avy ny firenena mahakasika indrindra izay vaovao ho an'ny jirama izay dia miantso ny gouvernemanta sy ny mpitantana ny orinasa jirama izay misahana ny fitsinjarana ny herinaratra sy ny rano eto Madagasikara ny fikambana ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina andray fepetra mivaingana sy mahomby mifanaraka amin'ny tombotsoa ny olom-pirenena manameloka ny tsy fahafahana mahazo vaovao momba ny jirama ihany koa izy ireo raha ny vaovao miaratsy hatrany ny toebolan'ny orinasa mpanjakana ity ka miantraika amin'ny asarababe mahoaka ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 dia nidina hatrany amin'ny 4,900 faingo 4 miliara ariary nitaray marika momba ny fitsinjarana ny jiro sy ny rano raha ny tombo 320 faingo 2 miliara ariary kosa ny fampidiram-bola sy ny trosan'ny jirama ankoatra izay miaratsy hatrany ihany koa ny tany fanjifana sy ny famokarana teo amin'ny 720 faingo 300 ny taona 1,2024 ary tonga hatrany amin'ny 300 faingo 300 ny taona 2024 ny taky politika mazava mikasika ny sehatra ny angovo amin'ny alalan'ny famoahana ny vola fanampiana sy ny fandoavana ireo trosan'ny jirama indrindra ny makasika ny famatsimbolana solika ny firaisamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina miantso ny gouvernemanta izy ireo andray andraikitra ka anasa azy ireo mpanompo kolikoly izay fanetribe ny firenena ary ametraka sehatra ifanankalozakevitra amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina ny mpiaramiasa ara-teknika sy ny arabola mba hiarahana mamatra ny fipetra ilaina amin'ny fanatsarana sy ny fitantanana ny jirama ho tombotsoa am-bahoaka manoloana ny fioaram-pefy ataon'ny mpitantana ny jirama dia miantso ny parlemanta ihany koa ny firaisamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina ampiatra ny fanarahamaso amin'ny famatsimbola famindrana amin'ny sehatra ny angovo amin'ny alalan'ny fanadiadiana izay ataon'ny parlementaire ihany koa ny sehatra tsy miankina manoloana ity raha ity fa lafomba vao afatanteraka kosa makasika ny sehatra ny fahasalamana dia betsaka ireo olona manana toetra trizomika eto Madagasikara hoy ny Mada Trizo izay fikambanana mandray antanana azy ireo tsy ampy ny hoeto manana ka mahatonga azy ireo manao seho antsehatra anaovana tolo-tanana ahafahana manatsara ny fandraisana ireo olona ary trizomika eto Madagasikara ireo raha ny fanadiadiana tsy aretina fa toetena eo amin'ny olona iray natao hoe trizomia olana ara-piforonana mety hitranga amin'ny zazatra ny amboaka ny trizomie 21 ary mitarika klemaratsaina na arabatana ho an'ny olona tratrany didimaso ilay zaza somary fisakendrika somary kely boribory sofiny tsipika iray ihany no hita eo amin'ny felan-tanany ireo amin'ny ankabeny fisehony trizomie ty ivelany lasa mitondra telo ny chromosome any amin'ny faraika amin'ny roapolo raha toa ka ho roa ho an'ny olo-rehetra ara-dalàna ka mahatonga ny trizomie 21 raha toa mantsy ka 7 misany chromosome hita eo amin'ny selan'olombelona rehetra amin'ny ankapobeny dia 7 kosa ny an'ireo mitondra ny trizomie 21 iray ao anatin'ny arivo na iray ao anatin'ny 100 ny zaza mety ho tratra ny ity tranga ity izy ireo izay mbola hiarany fanelikiliana sy fitsarana amin'ny endriny maro samihafa miavaka amin'ny fietsiny trizomika hoy ny renim-pianakaviana iray mananjanaka amin'ny manana izany toetena izany efatra mianadany zany saingy ny faravavy no trizomika tamin'ny voalohany aloha mbola tsy fantatra dia nandeha tamin'ny fianarana ohatra ny ankizy heritaona dia tsy mety zanakao efatra
nefatra miala fianarana ny livre reny zay vohatra hoe nahita fianarana ny fianarana nady aminy famiazy dia mampifandra ihany mampatsy mifandra ihany angary afa-tsy tiamaizo tsy mifindra tsy manaranaka tsy misy fomba azo isoroana ny trisomie 21 fa kisendrasendra eo ampiforoana ny zaza no mahatonga azy tsikaritra ihany koa fa misy mirisika kokoa ny terana zaza trisomika ho an'ireo vehivavy efa bebe taona mitondra voga na ihany koa tanora loatra latsika ny 12 taona tsy sitrapanafody ny trisomie 21 fa efa toe-batana noho ny fahasamihafana arap-kromozome mila fanaisan'ny tanana bebe kokoa tsy mitovy amin'ny zaza rehetra nefa ny olona trisomika ho ny fanazavany saingy atao mitovy tantana amin'ny rehetra kosa raha maso manokana izy satria tsy maintsy izy tsy maintsy tenenina foana ohatra hoe manao titsy dia arana mona zany raha ohatra hoe atao manao zavatra izy zany dia tsy maintsy tenenina kely tsy maintsy resahana kely fa tsy ava raha voakita-kitaina koa izy dia tsy hanao an'io aby io izy tsy hanao an'io izy ny fitondrana anazy zany tsy atao hoe raha 7 taona ohatra zao manana zanaka normala 7 taona dia atao mitovy amin'ny mihitsiny no zany tonga dia mijery foana hoe tsy alatsaka mihitsy zany fa ampiakarina foana misy karazany efatra ny trisomie 13 ny trisomie 16 ny trisomie 18 ary ny trisomie 21 ny olona fotsy no tena matetika avoan'ity olana eo amin'ny voaka ity ary eo amin'ny herinandro fairaiky ambin'ny folo orin'ny fitsakany zaza no ahitana ity olana ilaina ary tena saripady ny fitiliana ny fahasalamana ho an'ireny mitondra voka indrindra ho an'ny vehivavy efa nahazo azy taona no ny fivoaran'ny siansa dia efa mahatratratra amin'ny 10 taona ny taham-pahaveloman'ny zaza trisomika raha hoarina tamin'ny teoria izay temarefo raha niha taham-pahavelomany manarak'izay ny espérance de vie zany na hoe ny taham-pahavelomana izy ireny noho ny fivoaran'ny médecine dia lasa ny tombo ny tsara be ny taham-pahavelomana izy ireo raha teo aloha izy tena mbola kely tany amin'ny 20 taona dia avy eo lasa ny niakatra 30 taona dia ny niakatra 50 taona zao noho ny fivoaran'ny fandraisana tanana amin'ny marary trisomika dia efa misy tonga any amin'ny 10 taona any zao ny olona trisomika zay le fanomezan-tanana zay sy ny fivoaran'ny médecine zay no mahatonga an'izany ve fa mitombo ny taham-pahavelomana ireny olona ireny tsy mitsamytombo ny trisomika eto Madagasikara tsy ampiaraka izany ho enti-manana ahafahan'ireo fikambanana miay sy mandray an-tanana azy ireny ny madatriso ka antony hanomanana izy ireo sehatra goavana anaovana tolo-tanana ahafahana mandray an-tanana araka tokony ho izy ireo trisomika levée de fonds izy io fitadiavam-bola araka izany ahafahana manao ny tetikasa zay eo amin'ny association madatriso misy zazakely voateraka dia efa raisin'ny association fa misy ihany koa tanora efa lehibe izay tokony hiditra amin'ny sehatry ny asa izany rehetrarehetra izany zany mahatonga anay manana filana anatanteraka projet isan-karazany ohatra hoe prise en charge ny enfant précoce zany ho any ankizy latsaka ny 20 taona fa mifampananana asa ny ankizy efa lehibe ihany koa olana goavana eto amintsika ny fanelikiliana sy ny fanavahana azy ireo matetika eny amin'ny fiarahamonina ny fanovana izany fihetsika izany indrindra no avotra ireo mpanakanto izay resy lahatra amin'ny fanampiana ireo trisomika ao anatin'ny seho ankiry izay voizina anaty loha hevitra efatra folo mila fanampiana sy fifanomezan-tanana ary mendrika ho tolorana fitiavana ireo olona trisomika dia rehefa eo zany rehetrarehetra zany dia nefa rany miarina ihany zany le olona tantaraina ao anatin'le thème miarina ihany zany izy dia izy le miarina iny satria mahita tsirom-panantenana hoe mbola ho tafa ihany ty hita tsirom-panantenana dia ao anatin'ny ila misy an'izany rehetrarehetra zany hoe motivation fanohanana ny olona mba hoe andao hanana fanantenana andao mbola hanana fijery hoe mbola iovana ny olona manodidina atsika ary mbola hanampy atsika sy ho tonga saina zany dia rehefa avy eo rehefa tonga zay dia fety etsy mamasina no anaovana ity etsika tolo-tanana ity fa mbola isan'ny manjaka eto amintsika ny fitsabonina amin'ny alalan'ny raokandro malagasy misy amin'ireo fianakaviana izay efa antaonany maro no nisehatra tamin'izy ity saingy mbola manao izany hatramin'izao asa mahavelona tsara ny fivarotana raokandro malagasy raha ny fanadiadiana nataon'ny sitraka ratovina ambinitsoa eo amin'ny sary sy ndratsariny ny aro tanjona
manandratra ary manam-pirofo fa mahasitrana ny rokandro malagasy efa 3 taona izay no nivelona sy nanao ity asa ity Dada Farazily. Ny safidy manokana ny hoe asa teny izy no ity asa ity nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha ka notohizany taty afara ary no ity asa ity tena mahavelona ihany koa satria mbola maro ireo malagasy no tonga eto manjifa ny rokandro malagasy. Sarotra raha teo ny fitadiavany asa amin'izao fotoana izao. Tsy mitaiza olo Dada Farazily fa ny fahalalana azo ny avy amin'ireo ray aman-dreny izay nolovainy no mampahomby azy. Manomboka amin'ny 700 ariary ny fanjifana ny fehezany iray amin'ny ravintsara eto ary arakaraky ny entana ilaina kosa ny sarany, izany hoe ny mahalafo na ny mahamora azy. Ity daholo na ny firavaka maneho ny mahamalagasy na ireo karazana ravikazo fanafody izay manasitrana aretina maro toy ny tazo, ny gripa, ny aretin'ny ozatra sy ny maro samihafa. Tsy misy fotoana manokana mampandena tsy ny tsena fa tsikaritra fa mihena ny fanjifana rehefa fotoana fidiran'ny mpianatra noho ny fahasahirana an'ireo ray aman-dreny. Rehefa tena mandeha ny tsena dia mahatratra hatrany amin'ny iray hetsy ariary no lafo eto. Misy fikambahana mpakaravikazo zany fakany amin'izy ity sady izay koa amin'izy ity miaro ny tontolo iaina fa tsy mikapakapa fahatany amin'ity tsy fitsaboana malagasy ty. Ny ianareo mpividy tambavy rehefa mividy dia aloha ty amin'le tsena maty any no mividy fa teny amin'ny sisitsisiny eny. Rehefa manaraka an'le torohevitra le mpivarotsy maty any ianareo tsisy manimbaray ny tambavy mila rahana ny torohevitra mpivarotsy fa tsy ao anaty Facebook, tsy ao anaty Facebook tsinona ianareo mahana dimanjato dia mikommantera dia zao miseho mahay be fa tonga avy ety aminay mahazo fanazavana tsara ianareo. Miteraka olana ho an'ireo izay manasitrana ny alalan'ny tambavy na ny ravikazo sy mivelona amin'ity asa ity ny fisian'ireo olona misoloky sy milaza fa mahay manao rokandro kanefa dia mitarika aretina ho an'ny olona manjifa avy hatrany anefa izany ka lasa voasoketa tsy fidin'izy ireo. Vokany tsy mandeha ny tsena ary ny mety hahafatin'ny tsena mihitsy izany. Tontolo ny fanatanjahantena no sady maresaka iraisam-pirenena dia nisokafana omaly tao an-drenivohitry Frantsa ny lalao paralympique andian'ny faha 17 ka teny amin'ny avenue des Champs-Élysées no nanatanterahana izany. Aritra 12 andro ny fifaninanana izay ahitana taranja 320 ka atleta manodidina ny 4,000 no andray anjara amin'izany raha ny fanadihadiana. Atleta 4,400 no mandray anjara ka 570 isanjato ny vehivavy faninana mandritry ny lalao paralympique. Samy hiakatra lampiazo amin'ireo toerana malaza ao Paris efa hita nandritry ny lalao olympique. Herinandro vitsivitsy lasa izay, ny lapa universel dia natokana ho an'ny soavaly, ny Grand Palais kosa ho an'ny seza mandeha kodiarana. Nananganana zavatra vaovao toy ny kanja ilalaovana baolina kitra ireo toerana sasany tao anatin'ny andro vitsivitsy monja ka nanakatonana tora-pasika teo apotitry ny Tour Eiffel. Miandrandra fety lehibe hafa ny Paris ny mpikarakara. Efa nambara mialora teo fa ireo lalao ireo no afinaritra indrindra amin'ny fotoana rehetra ary efa tetorina nandritry ny lalao olympique. Tsy salasalana fa ny fitambaran'ny fanatanjahantena paralympique izay matanjaka kokoa noho ny hatramin'izay ny asa mahafinaritra nataon'ny komity mpikarakara tariny Tony Angular ary ny atmosfera mahafinaritra ao atoerana. Taranja 320 ny fitambarany. Taranja roa izay tsy mitovy amin'ny lalao olympique, bota, karazana pétanque ho an'ny olona manana fansimbanana ary ny gobal, fanatanjahantena ekipa natokana ho an'ny sembana izay tsy maintsy atao ao anatin'ny fahanginana. Tady no tsapain'ny atleta eto amatara ny sistan'ny kianja ary samy manana ny atsasa-manila ny taranja olympique ny ekipa tsirairay fa maro kokoa ny hetsika izay mahatratra 770 raha oharina amin'ny 770 taona vitsivitsy lasa izay. Herinandro vitsy lasa izay ny atleta dia nozaraina araka mari-pahaizana manokana amin'ny fahasembanana amin'ny totalin'ny karazana fahasembanana 10 izay nisokajiana telo samihafa dia ny tsy fahampiana ara-batana sy ara-tsaina manokana. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompo-kilasy tompoky vavy tamin'izao hariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorona ihany koa ireo teknisianina nampita ny sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany antokatrano tany sy mametraka ny soavatsara tompo-kilasy tompoky vavy.